manana andraikitra goavana amin'ny fananany vahoaka malagasy sy ankanavaka toeram-ponenana mirindra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fotodrafitrasa mba hatratrarina izany tanjona izany anefa dia tsy maintsy hisy ny fiaramiasa amin'ny any ivelany hoy ny minisitra tompona andraikitra. Zo fototra ny fananana trano fonenany saingy hatreto dia mbola vitsy amin'ny malagasy indrindra ny mipetraka andrenivohitra ny manana azy fa nambapetraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny misy mpanjakana misana ny fotodrafitrasa ny fampitaovana ary ny fanjariana ny tany ny anamborana ny fahazon'ny malagasy trano anisan'ny vina apetraka ihany koa ny anokafana taherim-bola alat sosialy ho an'ny fanorena trano. Ny fanjakana anao promotion miaraka amin'ireo promoteur immobilier reo anamboatra trano izy ivarotra trano izy iny zany mbola zavatra hafa indray fa ao anatin'izay fivarotana zay no ifanarahana misy fond reversé anatin'io fonds sociaux io afahana miahana zay any amin'le atao hoe le taudis le bidonville zay satria matetika indraindray ny olona manao projet dia mitady apahany amin'le olona mahazo tombontsoa apport bénéficiaire tsy manana le fokotany tsy manana le commune dia iny zany anisan'ny atosika miampy izay vola hafa afahany manana zay le participation le satria amorainy fanjakana ny tany omenandreo promoteur reo indrindra le olona azo ny trano mitakalo dia davan'ny fanjakana zany dia tantanana amin'ny fomba mazavy fond social io hoentina manatsara ny fiainana farafaratsy mba misy zavatra hita any satria androany ianao raha ny toebolatsika ny toekarenantsika tsy afaka hiteny hoe avita ny trano rehetrarehetra ilainy vahoakantsika hoe avita trano zaray-potsiny sarotra no miteny an'izay azao fotoan'izao fa le karazana trano ankirelesahany eo dia le trano ho an'ny olona ataoko hoe le population active miasa afaka mitrosa mandritry ny folo fotoana voafetra misy calcul maromaro ataon'ny olona eo ary zay ny isorana amin'ny be ho azy satria izy dia efa nametraka an'io fanjakana zany anosika an'io anamora ny fahazahon'ny tany ahafahan'ireo olonao manana an'izay ka averiko nay mandeha zany le système rehefa mahavarotra trano ray izy dia misy pourcentage ny valeur an'io trano iny ireverser anatin'le fonds ahafahana miaha andrehetrerentsika hoe tena quartier tena le atao le bidonville tsarona eo tamin'ny journée de la araka izany dia tsy hijanona amin'ny mpandraharaha eto an-toerana fa dia hanokatra ny fiaramiasa amin'ny any ivelany ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana tetikasa fanamorana na fahazona trano fonenana ho an'ny malagasy.